Mivavaka fiamenana, mivavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramitra izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina oma Europa. Mivavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Kolo Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy. Andrenesanao toloteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana. Mivavaka fiamenana. Sambatra izay volaniaino ka miaro tolo mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambanavaranako. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Mivavaka fiamenana. Mivavaka fiamenana. Alléluia. Amin'ny fifirina lehibe indray lasa nambamalarina ny anantsika amin'izao fotoana izao dia falibenay ny tenako miarabanao eto amin'any dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona. Dia faly miarabantsika tsirairay avy tonga somatsara eto amin'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay iarahanao fandarana andramoka izao ny ankiradio ary ny mpikambana atanatin'ny groupe izay maharesy. Raha vao tonga miaraka aminay dia tena aminay tsika senasena koa natokavina eto fa tena misy raha ilàny tompo anao. Halleluia. Dia maritatra amin'ny farany adin'ilay sasany hoe raha antsika eto dia inaoko fa adin'ilay sasany tena hitondra voka-tsoa ho an'ny ara-panahinao sy ho an'ny ara-nofonao. Halleluia. Koa dia mareta hatramin'ny farany daholo. Milohan'ny zavatra rehetra aloha andao tsika hivavaka metraka ny ity fotoana ity tsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ka andao mampandrotsika ny vavintsika ilana miariny aina izy nitorantsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity. Rahavavien anao ny fitenenana. Tena dia tahin Jesosy sy ilay rehetrarehetra mankasitraka pasterina ny fitenenana dia araka hivavaka isika hanombohana ny fotoana. Jehovah Andriamanitra rainay io amin'ny fofeny fifaliana indray no natonanay ianao amin'izao alina izao. Faly ny fonay satria mbola tafavory eto indray izay afaka hiresaka aminao, afaka hiaino ny teninao. Misaotra Jesosy satria fahasoavanao no ahafahanay mbola mijoro eto indray, ahafahanay mbola miseho eto anoloanao indray amin'ity alina ity, ahafahanay mbola afaka manatanteraka an'izany fandaharana izany. Misaotra anao nanome hery fahasalamana ho anay tsirairay avy, mbola ahafahanay tonga eto. Misaotra anao namindra fo taminay, mbola ahafahanay tonga eto. Misaotra anao ihany koa izay fanay masina nanamangina ho anay tamin'iny Pentekosty. Misaotra satria na dia tsy mendrika ry zareo dia nanana anjara avy aminao, nanana fahasoavana, nanana anjara fitahiana avy aminao dia isaoranay ianao izany. Ka handreto ary izay fanay masina anao izay mahafaly anao izay amin'ity alina ity ka mety eza hitoetra aminay, mety eza hamangy ny tsirairay avy amin'izao alina izao mba ahafahanay indray mifampahery, ahafahanay indray mandray ny teninao Jesosy ary ahafahan'ny pastera sy izay hitondram-bavaka Jesosy malala ampahery ny tsirairay avy dia ianao mihitsy Jesosy no ametraka ny teny ao am-bavan'ireo mpanomponao izay hifandimby eto, aoka ny teninao no renay eto Jesosy ary apaka amin'ny fonay tsirairay avy. Ary androany Jesosy malala ora ny zavatra nampalahelo anao nataonay androany dia mangataka ny famindrapo avy aminao izay. Diovy izay Jesosy satria olombelona ihany izay, diovy amin'ny rahanao ny tsirairay avy raha tonga eto. Ary aoka ny rahanao andrakotra ny fitaovana rehetra ihany koa mba tsy ho tapatapaka ny fandaharanay androany Jesosy ahafahan'ny tsirairay avy mandray hery, mandray lesona, mandray fahasoavana, mandray fampianarana avy aminao indray. Dia indreto izay fanay masina sokafanay mivoanao ny fonay, hidiranao, iasanao mahery indray amin'ity alina ity. Dia ianao any omba ny tsirairay avy, ianao ihany koa fanay masina omba ireo izay miasa ho anao, ireo izay manao traduction, ireo izay mampahery amin'ny alalan'ny soratra Jesosy ianao no omban'izy ireo tsirairay avy. Dia misaotra anao izay fa nomenao hery, nomenao fahasalamana mbola afaka tonga eto amin'izao alina izao dia omenay ianao rery ny voninahitra Jesosy. Alleluia,
amen. Alleloia, mankasitraka riranao reo nampaviaina tamin'ny vavaka-mamy be izay nentinao a, dia Andriamanitra manankarabasona ny mahavidianao, dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany, dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Raisoarina nitsodrantsika ny roany a dia hafa kely. Alleloia. Mamboky Daniela, Daniela toko fahaenina andininy faha 1 a ka hatramin'ny faha 7. Daniela toko fahaenina andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 7 novakitsika. Boky Daniela toko fahaenina andininy faha 1 ka hatramin'ny faha 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Raisoary ty tsodrano ty a anaran'i Jesosy manao hoe ary notoka teo amin'ny lavaka izy dia niantso any Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny, ny tenin'ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe ry Daniela mpanompon'Andriamanitra velona, moa Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva mavonjy anao amin'ny liona va? Namaly ny mpanjaka Daniela hoe ry mpanjaka, ho velona mandrakizay ane ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjely ny anakombona ny vavan'ny liona tsy handratra, satria fahamarinana no hitany tamiko ary teo anatrianao koa ry mpanjaka tsy nanao ratsy aho. Alleloia. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka naseny nakarina avy tao an-davaka Daniela, dia nakarina avy tany an-davaka Daniela ary tsy hitanisina ratra izy satria nino an'Andriamanitra. Alleloia. Tsotra fotsiny tsotraniko aminao androany, hikombona aminao ane ny vavan'ny liona. Alleloia. Tena hoe izy eo akaikinao ao, tokantranonao ao, dia izao teneninao azy, hikombona aminao ane ny vavan'ny liona. Amen. Dia ray izany tsotrano zany raha nabavy Rosemina, Verserina France, Azana Sylvie Koety, Nambinitso Macrine Koety, Siramboramela France, Maria Hortensine Koety, Nazora Ila, tsy mety tadidiko izy io, Mampionina France, Etodolina France, Erikarako France, asa tadidiko le tadidiko izy io fa any Koety izy io. Alleluia. Erikarako France, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Marina Terrain Canada, Ingrid Rodriguez Arabie Saoudite, Miriam Andremalala Allemagne, Dodonolina France, Todo Jesosy Manakizay Allemagne, Azana Apostole Madagascar, Yana Mainso Italie, Azana Sylvie Koety, Thierry Berthelot France, Marina Terrain Canada, Jessica Patici France, Azana Apostole Madagascar, Lovlikina France. Alléluia. Erikarak France, Sandola Koety, Kadakamalala France, Soameva France, Jesosy Mpandresy Madagascar, Erikarak France, Natalina Marisalina Madagascar. Alléluia. Jessica Patici fanteneko teo. Artisanat de Madagascar France, raiso ampinoana mihitsy zany tsodrano zany. Alleluia. Ny Yana Mainso Italie, raiso amin'ny tsodrano, raiso amin'ny finoana, misaotra zanam-pavitody naveriny amiko ihany koa amin'ilay koa le tsodrano. Alleluia. Zay ary no ela. Eno ilitsika rehefa avy eo. Inona ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Inona ny fahasoavan'Andriamanitra izay nataony taminao? Ny fijorana volombelona voalohany dia izao, vita soamantsara ny Pentecoste. Halleluia. Vita soamantsara ny Pentecoste ary dia nanao mihoatra noho izay nieritreretin'Andriamanitra, nanao mihoatra noho izay nieritreretina ny fanahy masina tao anaty Pentecoste 2026. Tena tsapa hoe nandray hery ary tena tsy nisy fandarina moa tsika maly. Ny anto dia zao, tsy nivoaka farina be mihitsy ny feo nanomboka Pentecoste hariva satria sady tsy nitsahatra ny iogaoga ny maraina tontolo na tao anatin'ny fitaombavaka, tao anaty zoma. Ny alina ihany koa, ny hariva nisy délivrance zay natao ihany koa. Dia izay fizonava volombelona voalohany nataoko. Tena hoe fizaham-toetra tamin'ny andro Pentecoste mihitsy satria rehefa nanao délivrance ry havana, dia vitsivitsy koa nareo nanatrika an'izay délivrance natao tamin'ny alahady hariva zay. Dia izao ny zavatra nahafinaritra. Mbola tsy nila nametra-tanana akory fa vao manomboka manao vavaka fanomboana dia efa nihetsika ny devoly.
Halleloia. Ny ororo ny fanjakan'ny Losifera satria olona avy nanao pentecoste daholo ny totsika ho tsy hoe sarisary zavatra nataontsika tamin'ny pentecoste reny nandray fanamasina tsy nahagaga mihitsy le izy na de nafinaritra mbola mahafinaritra finary mehatra eo le olona délivré na vanomboka ny vavaka izay vitsivitsy teo le filmena tatsika ny toeraka izy de anomboka ny vavaka de anomboka ny vibra le olona de anomboka ny hetsika ny devolony ary de vetivety de afaka izany olona zany nafinaritra tsara be ny tompo ny fijona vavolombelona voalohany fijona vavolombelona faharoa de afaka manao fandarana androany verina ara-dalàna ny feoko na fahitanareo zany tsy efa miverina amin'ny tokony izy halleloia fa ohatry maly ohatry zao mbola manamanana tsy nety mivoaka amin'ny feoko matra amin'ny omaly satria nitabataba be rehefa tamin'ny pentecoste de nitabataba be koa nanao délivrance de verina somatsara fatelo moa arakaraka zany anisan'ny zavatra mahafinaritra koa ty ny seho omaly mariana moa fa tao ambadiky le délivrance iny rehefa manao délivrance moa tsika rehefa afaka le olona de matetika somahatratra na contre-attaque kely zay maro matam de saikany amintsika zay ny devoly de ohatra somary manao ny atolika somary nandalondalo lalatsarotra kely omaly sy androany zay fa isaorana nefa Andriamanitra fa na de araky ny raha ataontsika rehefa hoe mpandresy tsika de niady misy fandresena keo voasoratra de androany maro koa mbasamba teo amin'ny fiainana revana mandray courrier de le courrier io avy any amin'ny finance publique de vao sokafa fotsiny le courrier de ohatrany efa mahazatra na mety hoe misy vola aloha matetika zany zahay zay mpandraraha mpivarotra tobe de matetika tobile efa aminay efa ny aman'olo any tratrany amande na ohatry zany de mbola amin'ny anarany le tobe de matetika misy fotoana ohatry zany ny anisan'ny lamande tonga de ndray andro nisy olona naka tomobile taminay de najanony tsy teo amin'le toerana izy de najanony ela be fa telo volana teo amina parking payant ry avana marary ty le tomobile tsy mino nareo teneniko hoe tapakana 3000 € mahery 3000 € mahery amin'ny l'amende 35 € emplacement parking payant nipetrahany de izy ve lasa izy nandeha lavitra de mbola amin'ny anarako le tomobile de tany amin'ny 3000 € mahery tany ny lamandin'le olona fa tao anatin'izany nefa izy no nandoa azy le olona zany nandoa le vola fa ohatrany hoe nangataka paiement ohatrany zavatra maromaro natao de avy eo amizay rehefa voaloha iny lamande iny de nisy taratasy tonga omaly avy any amin'ny finance mbola momba ny tomobile io ihany de sambasamba teo amin'ny fiarako mandray taratasy de tsy zany reny mandoa fa fanjakana reny mandoa de tonga avany le courrier de zao hoe zao nisoratra tao amin'ny lettre hoe mialatsiny fa ty fa averinay aminareo fa misy mihoatra ny volana alohanareo tamin'ity lamande ty io zany de tonga de nalaiko sary izy de nefako tamin'le olona le client io hoe ty hoa ty volanareo ty mihoatra hono nalefanareo tamin'le andro iny de zao valiteny sotra betsaka nilaza vaovao fa zao eto anao io halleluia tsofina rano anao io halleluia tena nisy fitahina niditra tsy tampoka tsy natsona fa de tonga fotsiny de nomeny anay le ina moa zany ka amin'ny anarako tsy le misy filavitra anay amin'ny anarako le izy de to de chèque amin'ny anarako natao le finance publique de zay avy le tamin'io tsy maintsy versé to de lefako aminareo ny volanareo de alefako chèque de avy de ozy izy hoe eto anareo eto anao ihany izy iny fa tsara tsodrano fa ataovy kadoany halleluia tsara ny tompo tonga de nahazo fitahian'Andriamanitra tsara Jesosy zay ny fijona vavolombelona inona indray ary ny azonareo ambary nanjaranareo indray zao io Claude Razaka France avy tonga Bersava Koweït Nathalie Marcelina Madagasikara Artisanale de Madagascar France Bersava Koweït Gilbert Lemonnier Ranabavy Janine halleluia tonga taty koa tamin'ny Pentecoste finaritra navita nandeha lavitra tsara ny tompo e halleluia ndary ataontsika tirity zay mandalo olona zay mandalo ady atolotra anao mpitiavana be tirity mpandresy anao halleluia mpandresy anao ndao ary meno finaritra dolo de orinany tirity amin'ny vakiko ny témoignage-nareo de hieny torotemo mahafinaritra be tsika orina zay meno finaritra daholo
Alléluia. Nahafany iny tamin'ny pentekosta. Alléluia. Nahafany iny tamin'ny pentekosta, natao iny tamin'ny pentekosta, tena nahafinaritra. Zao hoe tsorona aminao marina, mpandresy ianao, dia ny olana rehetra ny ho hitsakitsahanao sy Jehovah Andriamanitra. Alléluia. Ho tahin'ny tompo isika rehetra. Aonazy lalatojo anisan'ny nahakasika sady navelom-panantenana be akoho iny pasteur Radokira zao sady natako hoe nandray osotra tokoa amin'ny pentekosta faly afaka nitandrina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany pentekosta. Ny tontolo androko androany dia isaorako an'i Jesosy fa vita soamantsara ny asa mandraraha rehetra natao dia nombany Jesosy ny ankonako manontolo tsy nahary loza sady ninona sakafo zaza tsara tsara ny tompo. Alléluia. Sotra lalatojo ary aingolerina Andrina Solo tonga soa France. Sotra nanabavy Berta izy ny Charline hoe alléluia. Isaorako an'i Jesosy malala izy fa natratra zao fotoam-bavaka zao aho rehefa notahiny hatramin'ny fahasalamana sy nomeny sakafo zaza neto amin'ity andro ity ary narovany tamin'ny loza sy ny rofo rehetra koa. Alléluia. Amen.
Alleluia, misaotra ny Charline. Izy izy ranabavy Someva. Tena Jesosy malala vita somatsara ny Pentecosta, vita somatsara ny tontolo andro nazo fahasalamana hatrany, tsy nahay vaovao ratsy, mbola mifankahita izay menakavy ato tokantrano, nahazo fitahiny, mbola velon'aina somatsara isika menakavy tongeto. Tsara anao Jehovah malala tompo sabata. Alleluia, amen. Tsara ny tompo, misaotra ny ranabavy Someva. Ranabavy Marinette moa nandika ny fitsoana vavolombeloko. Ao izy Zokerika. Alleluia, direct Jesosy amin'ny nandamina amin'ny tontolo androko androany, sady nomeny hery sy tanjaka salama tsara ihany koa, sady narovany tamin'ny ratsy rehetra dia mbola tafody ato tokantrano izay menakavy kely. Amen. Alleluia, misaotra ny ranabavy Erika tsika. Ozy izy ranabavy Bersava hoe ny tontolo androko androany izy izy nafinaritra velon'aina menakavy salama tsara ary ampanaovana vakansa miaraka amin'ny patron ao teraina Jesosy fambola tonga soa eto mifandalina direct Jesosy malala. Alleluia, amen. Tsara ny tompo, misaotra ny ranabavy Berthe. Nous allons la Thierry. Ma journée s'est très bien passée avec la chaleur. Nous avons commencé plus tôt et avons fini dès 14 heures. Comme ça, jusqu'à vendredi, mon travail est compréhensif et réactif. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Thierry. Ao izy Marinette anahy isaorana Andriamanitra fanavitana damany zahatrehetra tokony nataoko androany, ohatrany maivamaivana ny zahatrehetra natao après Pentecoste. Tsy hoe ohatrany, tokony maivamaivana mihitsy ny zavatra rehetra oharina amin'ny Pentecoste satria nandray fanamasina ilay mpanamby, ilay mpananty, ilay mpanohana. Alleluia. Tsara ny tompo, favelany menjanary ka hoe tonga soa. Itody Noeline, direct Jesosy fa nomeny fahasoavana fitahina zay no tonga soa itondray. Alleluia, amen be. Mankasitraka ny ranabavy itody isika. Izy izy ranabavy mihaja Jesosy mpandresy. Alleluia, mankasitraka indrindra zandry malala, mankasitraka ny ranabavy anisy tamin'ny vavaka. Ahoana izy ranabavy Lina. Alleluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa dia tena tsy takatry ny saina ny fiasany. Lasa nangataka mba hanao jupe ny zanako vavy rehefa nikasihan'ny fanamazina ireo namany. Alleluia, averiko. Alleluia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa dia tena tsy takatry ny saina ny fiasany. Lasa nangataka mba hanao jupe ny zanako vavy rehefa nikasihan'ny fanamasina ireo namany nandresy lahatra azy. Alleluia, ohatrany tsy teo zany tady jupe azy. Alleluia, misaotra azy koa fa maro ny olona tsy mananasa fa dia nohany fahasoavan'Andriamanitra nisy mamiasa fa dia lavina fotsiny noho ny fotoana tsy misy. Alleluia, maromaro ny zavatra natao fa tena noho ny fandaminany dia vita tsara daholo tao anatin'ny filaminana. Dia ireny anarany masina voninahitra ho azy iry ihany. Amen. Alleluia, mahafinaritra be kosa zany ranabavy Lina. Arabaina nareo fa dia mahafinaritra tokoa. Alleluia. Koa Daniela Belgique tonga soa. Ao izy ranabavy Sandola Koety. Alleluia, soraka n'Andriamanitra vita tsara ny Pentekostiny. Nandalo ady alohan'ny Pentekoste iny fa zao dia raiko Jesosy fa nilamina tsara ny zavatra rehetra. Alleluia. Fety be taty aminay anio vitako ihany ny zavatra rehetra. Tena hoe isaorako Andriamanitra nanomery voakasika kely ny foko fa nahazo kadô anio. Alleluia, amen. Alleluia, tsara ny tompo. Alleluia. Ozy ranabavy Jesosy mpandresy hoe dia raiko Jesosy nanome anay sahaza misaotra Jesosy niaro sy ny tantanay menakavy kely dia mbola nahita sy nahavita ny zavatra rehetra dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Hoy ranabavy Fabiolany Menjanahary hoe alleluia, sorako Andriamanitra fa nahafinaritra be ny tontolo androko androany. Isan'ny androany tena mafimafy ny asako, mafy dia mafy ny asako maharisy androany. Tena tsary ny kipony maso tamin'ny alina iny mandraka ankehitriny satria tamin'ny fiomanana Eid fetiny arabo ireo androany tena be dia be asa karazana sakafo isan-karazany matsiaro visaka be aho fa so ihany fa eo ny tompo mampahery ary anafiery sy tanjaka fahasalamana mbola afaka manaraka vavaka fimenina amin'izao fotoana izao. Voninahitra n'Andriamanitra irery ihany. Amen. Mahereza dia mitondra mbavaka anareo rehetra amin'ny fety mba tsy ho rerahan'ny patron be. Alleluia, iny tompo mahafinaritra be. Mahafinaritra be ny fitsoana volombelona. Misaotra anareo dia Andriamanitra manaiky fahasalamany amaly fitia anareo tsirairay avy. Iantolo-teny ary tsika somary manodila tsofina kely tsika amin'ny iantolo-teny satria ohatra somary ambanimbany kely zay ny
somary ambanimbany kely kokoa ny feoan'ny ranambavitsika. Ambanimbany kely volumen'ny enregistrement ny toro-teny ranambavitsika any Marina Tiana. Alléluia. Tsy Marina Tiana fa indroy Fabiola azafady. Dia somary manolana tsofina kely tsika aloha maki fitsoram-bambely tsika. Normala la Francine, alléluia, disany tension tamin'ny hariva teo fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, fahasoavan'ny tompo dia efa 13 izy amin'izao. Alléluia, tsara ny tompo arabainy. Ao izy Angelina Rodriguez, ho stable tsara angeny, ho stable tsara ne ny tensionnao normala la Francine. Alléluia. Oui, Angelina Rodriguez, alléluia, dia Jesosy malama vita soma tsara ny Pentecoste misaotra azy koa fa vita soma tsara ny asandroany. Na dia maro aza dia teo foana Jesosy nanome hery sy tanjaka sy fahasalamana feno ho azy renany ny voninahitra. Alléluia, amen. Amen. Zay no ela dia hitrany toro-teny avy hatrany ary tsika ranambavitsika Fabiola mitontsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Dia mino finaritra dia vita ny toro-teny dia velona atao amelabelatra. Fabiola, anao fitenenana. Asa inona ny anton'Andriamanitra fa tsy mety izy ary izany dia nampatsiahy Halleluia, dia tasitrika indrindra pastera nanome fitenenana taintompo manokana nareo menakavokely izao dia taitoko ihany koa tsika rehetrarehetra izay mpanaraka tsy tapoka izao vavaka fiangenana izao. Dia mbola resaka fifaliana sy fahasoavana lehibe ho anary avana manala mbola fahafahako izaran'ny tenin'Andriamanitra mitsika androaniny ity dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia, amen. Dia arabaina aloha tsika tsirairay avy navita soa Pentecoste za misy matoko fa samy nandray hery samy nandray kasiky ny fanahy masina tsika tsirairay avy tany tokantrano tany dia fanahy masina ane no anolo-tsaina tsika tsirairay avy mpahery mpianatra ary indrindrindrindra fanazavany ny fiainantsika manontolo. Halleluia. Dia raisintsika ary ny bebontsika mahatonga tenin'Andriamanitra isika amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra dia mititsika fampaherezana amin'ny tianroan'ny ity dia hitantsika any amin'ny bokin'ny Mpitsara. Mpitsara toko faha-efatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Mpitsara toko faha-efatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo no akantsika teny fampaherezana androany. Vakintsika ary ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe soramandreny ambony mivadika izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nina nampahorian'ny Jabina ny Israely sy nina namonjeny Debora ka amin'ny vavy azy. Andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo amin'ny mason'i Jehovah indray rehefa maty Ehody. Ary Jehovah nivarotra azy ho eo an-tanan'i Jabina mpanjakan'ny Kanana izay nanjaka tany Hazora ary Sesera izay nonina tany Hosetan'i Jentilisa no mpamondro miaramilany. Dia nitarana tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa nanana-kalesy vitsy sy vanjato Jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely roapolo taona izy. Ary Debora tamin'ny vavy vadiny Lapitota no nitsara ny Israely tamin'izany andro izany. Ary izy nipetraka teo ambanin'ny hazo rofiny Debora teo anelanelan'ny Rama sy Betela tany amin'ny tany havon'ny Efraima. Ary niakatra ho any aminy ny zanak'Israely ho tsaraina. Ary Debora naniraka ka niantso an'i Baraka zanakin'ny Abinoma tany Kadesy Naftaly ka nanao taminy hoe mohatsa efa nandidy va Jehovah Andriamanitry ny Israely nanao hoe mandehana ka mankanesa any amin'ny tendrombohitra Tabary ary mitondra iray alin-dahy amin'ny taranak'i Naftaly sy Zebolona hiaraka aminao dia hoentiko ho eo aminao eo amoron'ny Kisona Sesera komandon'ny miaramilan'i Jabina mba amin'ny kalesy sy ny vahoakany marobe. Dia hanolotra azy eo an-tananao aho ary hoy Baraka taminy raha handeha hiaraka amiko ianao dia handeha aho fa raha tsy handeha hiaraka amiko kosa ianao dia tsy handeha aho. Ary hoy kosa izy handeha hiaraka aminao ihany aho kanefa tsy ho voninahitra ao izao alohanao izao satria ho eo an-tanam-behivavy ny varoakan'i Jehovah any Sesera. Dia niainga Debora ka nandeha miaraka tamin'ny Baraka hankany Kadesy ary nantsoiny Baraka ho an'ny Kadesy ny Zebolona
Zabulona sy Nafitaly dia nisy iray alinda niakatra nanaraka azy, ary Debora niara-niakatra taminy. Haleluia, amen. Verenantsika kely iray havana malala ny tantara ny toko fahaefatra amin'ny boky mpitsara, toko fahatelo azafady. Verenantsika kely ny tantara amin'ny toko fahatelo amin'ny boky mpitsara. Raha jerentsika ny tantara dia ny tantara amintsika ny nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fampahoriany Moabitazy, ary teo ambanin'ny fitantanan'ny Ehoda sy Samgara dia 70 taona no niadana ny zanak'Israely, satria Ehoda sy Samgara dia samy mpanompon'Andriamanitra, natsangan'Andriamanitra mba hanoro ny zanak'Israely hitsara ny zanak'Israely. Tamin'ny fotoana izany moa hiavana malala dia mbola tsy nisy mpanjaka, tsy nisy fanjakana teo amin'ny Israely, fa mpitsara olona natsangan'Andriamanitra no nitsara ny Israely sy nampiadana ny Israely. Dia hoy izy hoe na dia teo azy ireo fahavalo manodidina azy ireo, na dia teo aza ny zavatra nanahirana samihafa, na dia teo aza ny fahavalo teo aloha ireo, fa nandry fahizay ny tany. Nahoana? Satria rehefa nanaraka an'Andriamanitra, rehefa nitian'Andriamanitra, rehefa nankatoa ny tenin'Andriamanitra ny mpitsara na mpitsara ka nankatoa ny mpitsara ny vahoaka, dia hita hoe nandry fahizay ny tany. Ny zavatra mampalahelo anefa dia izao, ohatrany tsy miorom-paka mihitsy amin'ny fitiavan'Andriamanitra ireto zanak'Israely ireto. Fa nanomboka eto amin'ny andiny voalohany amin'ny toko fahaefatra dia ambarany hoe ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy dia ho mahasoa Jehovah indray rehefa maty ao. Inona ny zavatra hitantsika amin'izany ry havana? Ny mpitarika dia manana toerana misy azy, manana toerana misy azy manokana ny mpitarika. Na mpitarika inona izy, na mpitarika inona izy, na loham-piangonana izy, na loham-pianakaviana izy, na loham-pirenena izy, na loham-paritany izy, dia tena misy zava-dehibe mihitsy no misy ny filoha miaraka amin'Andriamanitra. Haleluia. Eto ny zavatra hita dia izao, rehefa maty Ehoda nanao ratsy indray ny zanak'Israely, ary ny fanaovany ratsy izany rehefa nanao ratsy ny zanak'Israely dia didikan'izany miverina fanompontsampy indray, miverina fanonjentisa indray, miverina fananita indray. Moa ve tsy mampalahelo ve mahita olona manaraka an'izany ry havana malala? Jerena hoy izy toa manaraka an'Andriamanitra, toa mivavaka kanjo, rehefa avy eo miverina fanompontsampy indray, miverina fomban-drazana indray, fombafomba maro isan-karazany izay toerin'ny soratra masina. Ary izao no hita, satria miverina nanao ratsy ny zanak'Israely dia hoy voasoratra hoe ary Jehovah nivaroka azy eo an-tanany Jabina, mpanjaka tanàna izay nanjaka tany Hazora ary Sisera izay monina tany Pôrsetany Jandrisy ny izany hoe ny firenentsika na tiantsika na tsy tiantsika, rehefa manao ratsy ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy ho tonga fanomezan'Andriamanitra, tsy maintsy ho tonga kapok'Andriamanitra. Ary hitantsika eto izany hoe rehefa niverina rehefa niverina tamin'ny fanompontsampy ny zanak'Israely dia lasa mpanompo, dia lasa nampijalian'ireo firenena tompony sampy ny tompony indray ireo zanak'Israely ireo. Ary ny hitantsika dia izao 20 taona izy nampijaliana, nampahoriana ny 20 taona, satria nananakalesy visy vanjavy Jabina nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona. Ary indray anefa nafy loatra ny fampahoriana, hoaiza moa hoe izao ny voalaza amin'ny andiny fahatelo hoe dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely. Mahagaga ry havana malala ny toetra ny fon'olombelona, tena mahagaga. 70 taona niada noho ny fanomponan'Andriamanitra, noho ny fanarahana an'Andriamanitra dia lasa nanompo sampy indray, dia lasa niverina tamin'ny fanao izao tontolo izao indray. Soa ihany aza izy mba natsiaro-teny, soa ihany izy mba niverina amin'Andriamanitra, ary isika koa tokony hanahaka an'izany raha manao zavatra tsy mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony mba hoe hiverina amin'Andriamanitra, hitaraina amin'Andriamanitra. Izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana malala dia tsy tokony hanana fotoana anaovana ratsy eo anatrehan'Andriamanitra intsony isika, fa vanim-potoana sarotra izao, vanim-potoana farany izao tokony fotoana fikirantsika amin'Andriamanitra, anaovantsika fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra, dia andehanantsika amin'ny lalàn'ny fahamarinana. Haleluia. Tsy tokony anaovantsika tsinotsinona ny fanomponan'Andriamanitra izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana malala, efa mahay miasarotra izao vanim-potoana iainantsika izao. Ary eto isika dia tena hoe kristiany vehivavy. Eto ry havana malala dia naniraka vehivavy tamina ny vavy anankiray Andriamanitra.
Andriamanitra ry havana tena hoe be famindrampo, tena maro koa Andriamanitra sady be fitiavana. Na dia teo aza ny fanaovan'ny Israely ratsy fa mbola namindran'Andriamanitra fo ihany. Naniraka mpaminany anankiray Andriamanitra satria efa nisy olona niran'Andriamanitra talohan'izao, baraka io. Efa nitenenan'Andriamanitra io fa hanolotra ny fahavalony eo anoloana izy fa baraka tsy natanteraka. Fa eto ampirisika ny vehivavy isika sady tena hoe ny vehivavy ry havana raha ny soratra masina ny jerena dia tena hoe mba anisany manana toerana lehibe ny fanavotana ny firenena ny vehivavy. Ka ohatra anankiray isika raha very izao tontolo izao tamin'ny fahotana tao Edena dia moa ve tsy vehivavy no nampiasain'Andriamanitra hanafaka ny hahatongavan'ilay mpamonjy Maria Virginy izany. Ary eto Debora nantsoin'Andriamanitra ihany koa andeha hampatsiahy teny izay efa nitenen'Andriamanitra tamin'ny Baraka, fa Baraka saingy tsy nahatanteraka fa Debora mpaminany vavy niran'Andriamanitra andeha hampatsiahany Baraka ny zavatra efa reniny sofiny, zavatra efa nitenen'Andriamanitra taminy. Amin'ny andiny fahaenina sy fahafito ary hoy izy taminy, moa tsy efa nandidy va Jehovah Andriamanitra Israely nanao hoe mandeha hianaka mankanesa ny tendrombohitra Tabary ary mitondray iray alin-dahy amin'ny taranak'i Nafitaly sy Zebolona hiaraka aminao, dia eo aminao eo amoron'ny Sona Sesera komandry miaramilan'ny Jabina mba amin'ny kalesisym-bahoakany marobe hianotra azy eo an-tananao zavatra efa reny Baraka io sy zavatra vaovao taminy io, fa saingy izao tsy nadity izy, tsy nandeha izy, asa natahotra ny antony tsy nandeha hianana, asa inona ny antony tsy nandeha hianana fa tsy nety izy. Ary noho izany dia nampatsiahy azy Debora mpaminany vavy izay nampiasain'Andriamanitra hampatsiahy azy hoe efa niteny taminao anie Jehovah, efa Jehovah nanolotra ireo fahavalonao ireo eo an-tananao ka tanteraho izay lazaina. Fandrendray koa moa isika ry havana amin'ny fotoanany sasany na dia efa fantatra mazava izao aza ny baikon'Andriamanitra, ny irak'Andriamanitra amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra, dia indraindray tsika tsy zatra, indraindray tsika mihoatraotra, matahotra, safotiavatra, tsy sahy. Inona re mahatonga izany? Ny tena marina ry havana, malalaka raha mazava aminao ny tenin'Andriamanitra dia tsy tokony hisalasala isika hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Haleloia! Izao anefa na dia tena hoe namindra fo ihany Andriamanitra, na dia tsy nandeha aza Baraka fa namindran'Andriamanitra fo. Haleloia! Eto Baraka dia nangataka Debora hiaraka aminy. Raha andehanao izy dia andeha aho, fa raha tsy andeha kosa ianao dia tsy andeha aho. Tsy haiko mbola misy fisalasalana tao amin'ny Baraka. Ny vehivavy anie ry havana tsy mandeha miantafika efa lehilahy, fa eto indray vehivavy indray miaraka amin'ny mpiatafika, ary eto Debora dia tsy mandeha amin'ny miaramila azy fa nandeha mpaminany Jehovah azy. Haleloia! Zany hoe miaraka zany ny mpaminany sy ny mpiatafika. Haleloia! Ary izany koa mety misy olona eo amin'ny fiarahamonina dia milanao, mifanampy aminao, tena ilaina mifanampy, ilaina ny fanotonana, ny firaisan-kina moa ny hery, ary eto dia lasa mety tsy nandao ny tenin'ny Baraka Debora dia lasa, ary bitsika fa tena nandresy tokoa. Haleloia! Natolotra Jehovah teo ao anatrehany Debora ny rehefa avalony teo. Haleloia! Nandresy zanak'Israely. Amen! Dia ianao koa aza mba mitady voninahitra ianao vao nanao zavatra. Eto anie ry havana malala Baraka tsy mitady hoe voninahitra zany, na dia fantany fa hoe raha itao hiaraka aminao anie ianao tsy hoanao anie voninahitra efa satria ianao tian'Andriamanitra omeny voninahitra fa tsy vehivavy. Tsy dia nahoan'ny Baraka loatra zany hoe ahazo voninahitra zany, fa raha te hahazo voninahitra izy dia tonga dia niteny izy rehefa naheno teny Debora hoe mijanona ary ianao dia aleo andeha dia ho ahy ny voninahitra. Tsy izany ny zava-dehibe taminy ry havana malala. Betsaka anie ry havana ny olona amin'izao fotoana izao rehefa hanao zavatra dia mitady voninahitra, mitady seza, mitady laza ohatr'izany. Fa Baraka eto ry havana malala dia na dia teo aza tsy fasahiny tamin'ny voalohany, na dia teo aza tsy fanatanterahany ny tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, fa izy tsy mitady laza, tsy mitady voninahitra. Haleloia! Ianao koa rehefa hanao zavatra dia aza mitady voninahitra, aza mitady laza toy ny zavatra.
Ary ianao koa raha misy olona manana mangataka anao hifanampy aminy dia jereo aloha sitrapon'Andriamanitra ve na tsia. Eto dia sy tena hoe sitrapon'Andriamanitra satria hanafaka ny firenena dia rariny Debora handeha. Aza miteny hoe tsy anjara foana izy izany fa Debora teto dia riavana malala dia mpaminany izy fa nandeha ihany foana izy miaraka amin'ny mpiatafika. Haleloia. Nandeha mampaminany Jehovah azy. Haleloia. Araka ny teny hoe ny tondro-tokana moa tsy mahafaka ao ary ny azo tokana tsy mahalo, ny firaisan-kina mihery dia rahantsika malala izany. Riavana malala andaotra ka andeha amin'ny fahamarinana tena hoe anao sitrapon'Andriamanitra tena tsy fotoana izay tokony hanaovantsika tsinotsinona, tsy tokony hanaovantsika ratsy eo anatrehan'Andriamanitra izao vanim-potoana izao ary raha misy andro na iraka eo tonga aminao dia tanterahana. Aza manana fisalasalana anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary iza miandolona foana ianao izay vao andray andraikitra, izay vao hanao sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa tonga aminao ny tenin'Andriamanitra na andron'Andriamanitra dia tanteraho izany. Ary raha misy olona manana mangataka fifanampiana aminao dia ampio raha hanao sitrapon'Andriamanitra. Haleloia. Dia ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra izany fa nampahiry anao izany tenin'Andriamanitra izany raha mbola tsy tonga eny amin'ny raha olanitra moa Jesosy dia amin'ny manaraka toy izao indray mifampahery sy mifanovera indray antsika avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Amen. Haleloia. Ka sitraka indrindranao nanambady fambenata amin'ny tenin'Andriamanitra mamy be izay nentinao izay. Andriamanitra manankiram-pahasalamana anie hamaly fidianao tongozitra sy fahasalamana hatrany mahery izafana amin'ny asan'ny tompo. Haleloia. Tantara mahafinaritra izay koa ty. Haleloia. Sotranareo mampahery azy dia mahatonga azy mbola hery foana koa ny famparezana izay ataontsika ireo tsy zava-dehibe amin'ireo mpitoro tenintsika ireo misy fa dia misaotranareo mampahery azy sy mankasitraka azy ireo fa mahatsara azy izany. Haleloia. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny soramady dia nampahoriany Jabina ny Israely sy namonjeny Debora mpaminany vavy azy. Mpaminany vavy hamonjy lehilahy. Toy efa kitsika ny tenin'Andriamanitra zao angamba no ataontsika lava be ty tenin'Andriamanitra ty fa angatahako ianao raha misy olona anankiroa. Haleloia. Misy olona anankiroa amaky teny androany lava be mantsy ny tenin'Andriamanitra. Haleloia. Dia andao tonga dia ampandrosoana ary mila olona anankiroa amaky ny tenin'Andriamanitra mpitsara toko satria tantara ray complet mihitsy ny novakitsika androany. Mpitsara toko faefatra andininy voalohany hatramin'ny fahafolo dia avy eo ny faha-raika ambin'ny folo hatramin'ny faha-efatra amby roapolo no vakitsika. Izy ary izay amaky teny izay dia mitsika azy ny fitenenana. Haleloia. Lasary asitsika sary asitsika sary. Efa tafiditra ato ranam-pahaviaina ny teny vakinao zany mpitsara toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo no vakinao dia miantso fandroany indray mandininy faha-raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-telo amby roapolo. Ao taso aloha ary. Ary raha ohatra ary ka efa ao ary ranam-pahaviaina dia tonga dia omenanao avy hatrany ny fitenenana. Mankasitraka pasitely ny fitenenana dia tany Jesosy notsika rehetra. Mpitsara toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia manao hoe ny nampahoriany Jabina ny Israely sy namonjeny Debora mpaminany vavy azy. Ary ny zanak'Israely nanao izay ratsy eo mason'i Jehovah indray rehefa maty ody. Ary Jehovah nivaritra azy eo an-tanan'i Jabina mpanjakan'ny Kanana izay nanjaka tany Azora
Arsiser izay nonina tany Arsetany Jaklis no komandany miaramilana. Dia nitanina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely fa nanana lesy vy 700 jabina ary nampahory fatratra ny zanak'Israely 20 taona izy. Ary Debora mpaminany vavy vadin'ny Lapidota no nitsaran'ny Israely tamin'izany andro izany. Ary izy nipetraka teo ambanin'ny hazo rofen'i Debora teo anelanelan'ny Rama sy Betela tany amin'ny tany afovoan'i Efraim ary niakatra ho any aminy ny zanak'Israely atsabo tsaraina. Ary Debora naniraka ka niantso an'i Baraka zanaky Abinoam tany Kadesy Naftaly ka nanao taminy hoe moa tsy efa nandidy fa Jehovah Andriamanitry ny Israely nanao hoe mandeha ka mankanesana tendrombohitra Tabara ary mitondra iray alindahy amin'ny tananaky Naftaly sy Zebulona hiaraka aminao. Dia hoentika eo aminao eo amoron'ny ony Kisona Sisera komandan'ny miaramilany Jabina mba amin'ny kalesiny sy ny vahoakany marobe dia atolotra azy eo an-tananao dia anolotra azy eo an-tananao ao. Ary Baraka taminy raha andeha hiaraka amiko ianao dia andeha aho, fa raha tsy andeha hiaraka amiko kosa ianao dia tsy andeha aho. Ary kosa izy andeha hiaraka aminao ihany aho kanefa tsy ho voninahitra aho izao andehanao izao satria eo an-tanan-behivavy ny varotany Jehovah ny Sisera. Dia ny Debora ka nandeha niaraka tamin'ny Baraka hankany Kadesy. Ary nantsoin'ny Baraka ho any Kadesy ny Zebulona sy ny Naftaly dia nisy iray alindahy niakatra ny Baraka azy ary Debora niara-niakatra taminy. Aleloia, mankasitraka indrindranao raha nampaviaina atao anatin'izay vaky teny nafinaritra be izay. Hotoizantsika ihany ny vaky teny. Aleloia. Hotoizantsika ihany ny vaky teny lavalava mantsy izy ity fa tiako entsika daholo ilay mba jerentsika hatramin'ny farany ilay tantara hoe fa inona moa zany ity tantara ity ahoana ny farany sy ny sisa sy ny sisa. Mpitetsika indray raha nambavitsika Ingriana Rodriguez amaky ny mpitsara toko faefatra andininy faha 1 ambin'ny folo ka hatramin'ny farany izany hoe hatramin'ny faha 420. Mpitsara toko faefatra andininy faha 1 ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 420. Satahiny tompo ianao nambavy Ingriana anao avy hatrany ary ny fitenenana. Taito pastera dia mankasitraka amin'ny fitenenana dia tizantsika afaka tena ny anaran'i Jesosy manao hoe ary bira kenita efa nisaraka tamin'ny kenita izay avy amin'ny taranaky Obaba Sota Mosesy ary ny lasa mba raha-pahatonga ny teo amin'ny hazo perebita ahosana-nima izay eo anilany Kadesy. Ary nisy nilaza tamin'ny Sisera fa Baraka zanaky Abinoama niakatra amin'ny tendrombohitry Tabara dia nangon'ny Sisera ny kalesy rehetra dia kalesy vy 700 sy vahoaka rehetra izay miaraka taminy avy tany Arosetany Jentlis akany amin'ny ony Jisona. Ary hoy Debora tamin'ny Baraka niakara fa nino androany volan'i Jehovah ny Sisera eo an-tananao tsy mivoaka eo alohanao va Jehovah dia nidy ny Baraka sy ny olona izay iray dia nidy ny Baraka sy ny olona iray alina nanaraka azy avy tany an-tendrombohitry Tabara dia nampahafahamiritahany Jehovah tamin'ny lela-tsabatra Sisera teo alohan'ny Baraka sy ny kalesy rehetra ary ny miaramila rehetra dia nidina niala tamin'ny kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra ary Baraka nanenjika nanaraka ny kalesy ny miaramila hatramin'ny Horesy Haroseta dia lavo ny lela-tsabatra avokoa ny miaramila Sisera rehetra sy nisy niangana na dia iray akory azy. Ary Sisera nandositra nandeha tongotra ho any amin'ilay ny Jaela vadiny Hebera Kenita fa niava ny Jabina mpanjakan'ny Azora sy ny mpanjakan'ny Hebera Kenita dia nivoaka ny Jaela hitsenina Sisera ka nanao taminy hoe niakara tompoko lahy niakara ty amiko aza matahotra ary rehefa niakatra ao aminy ao andray izy dia norakofany lamba firakotra ary hoy Sisera taminy masina ianao nirankely hosodoko fa mangetaheta izany dia nanokatra ny sy noditra nisy ronono izy ka nomeny hosodoko ary dia norakofany indray dia hoy izy taminy mitsangana ambaravarany ka raha tahiny misy avy ka manontany ianao hoe misy onga va dia atao velitsika dia anahaka tsy manday Jaela vadiny Hebera sady nitondra tantanana teny an-tanana ka ny tsaitsaika nakeo aminy dia
natsatony tamin'ny fihirifany tsy mandray ka niantso tamin'ny tany ka efa reniko ny toromaso izy era satria sasotra ka dia maty izy ary no nindro vavy baraka nanendrika tsisera dia nivoaka itselazy jahela ka nanao tamin'ny avy aty fa asehoko anao ny lehilahy zay tadiavinao ary rehefa tonga tao aminy izy dia eny ro fady tsisera niakatra teo ary tsy mandray teo amin'ny fihirifany dia naentina Andriamanitra teo alohan'izany ankizy Israely tamin'izany amin'izany Jabina mpanjaka Kanana ary ny tanan'ny zanak'i Israely nianahery tamin'ny Jabina mpanjaka Kanana mandra-pandingany azy. Aleloia, amen. Aleloia be a mahakasitraka indrindranao a ranabavy Aingolerina Rodriguez a fa dia nafinaritra be ny vaky teninareo mirahavavy ranabavy aina sy ranabavy Aingolerina Rodriguez misosasosa tsara tena ay hita mihitsy hoe le efa mpamaky baiboly tsy miakanakana mihitsy misosa tsara mafinaritra sady miaina tsara ny tantara vakianareo sotra anareo a Andriamanitra manakam-pahasoavana many fidianareo a hatrany hatrany a dia mitombositra sy fahasoavana foana. Haleloia. Zay le tantara raikitra zany ny akanafika ny zanak'Israely a nanao zay ratsy teo anatrehan'Andriamanitra zao foana nitady ideo avy manao ratsy anatrehan'Andriamanitra tsika dia varotan'Andriamanitra eo alohan'ny fahavalo foana dia tsy maintsy misy fahavalo foana dia tsy maintsy misy problème foana dia tsy maintsy misy olana foana isak'izay manao ratsy amin'Andriamanitra tsika tady ideo zay tsy possible mihitsy zany raha ohatra zany tsika ka manao ratsy dia tsy amidin'Andriamanitra amin'ny fahavalo dia mila mailo tsika fa sao dia efa tsy zanak'Andriamanitra intsony tsika fa zay nge le tsora-kazo nanitsinan'i Davidy vao manao tsy mety kely fotsiny na kelina be dia Andriamanitra koa tsy tara zay zany tsara fantatrao anisan'ny famantarana ahafantaranao fa tian'Andriamanitra ianao raha hita natsapa ianao nanao ratsy tsy nety a dia tena ozy Andriamanitra izy tindriara ny valiny ary tsy tara nidikan'izany tena mifantoka aminao ny fomason'Andriamanitra. Teto zany a dia nisy lehilahy atao hoe Jabina mpanjakan'ny Kanana anisan'ny nanana tafika natanjaka be izy tamin'izany manana kalesy vy tsy ny olona rehetra nanana kalesy vy tamin'izany fa ny olona kalesy hazo fa ny azy kalesy vy na ny feoan'izany ary nge dia mampatahotra na mahita an'izany fotsiny ary dia tena matahotra ianao ny fahavalo a mampatahotra nizaniza amintsika ireo fa sendra fahavalo dia mampatahotra ny fahavalo zany a natao ampatahotra mihitsy azagaga zany hoe tena mampatahotra be ty problème ty io mihitsy le ilanan'Andriamanitra. Aleloia. Nanana kalesy vy 700 izy Jabina dia nampahory fatratra ny zanak'Israely nandritra ny 20 taona izy fa zao Andriamanitra koa rehefa mivarotra dia misy fetrany tsy mivarotra mandrakizay atsika amin'ny fahavalo zany Andriamanitra tsy misy atsika mandalo ady mandrakizay zany fa misy fotoana voafetra io na 70 taona na 20 taona na 15 arakaraka na 7 taona arakaraka fa io zany misy fotoana voafetra io ary rehefa dilo io fotoana io dia tsy maintsy atsahatra Andriamanitra ny fivarotana atsika eo alohan'ny fahavalo nampahory zondritra 20 taona 20 taona zany ny équivalent 20 taona zany ny ditra nataon'ny zanak'Israely teo Andriamanitra hoe mandanja lanja andiny vevatra ary Debora mpaminany vavy vadina Abidona ny tsaran'ny Israely tamin'izany andro zany zao zany le tantara i Debora mpitsara ny mpitsara zany dia ohatrany hoe solona mpanjaka ihany tamin'izany fa io zany nentina hitsaran'ny Israely mitsara tena mitsara ohatra ny fitsarana mihitsy dia andron'ny Debora no mitsara tamin'izany fotoana zany dia naniraka Debora niatso amin'ny Baraka hoe andana ozy izy a mandidy anao androany mandehana ny tendrombohitra Tabara dia mitondra ray alin-dahy amin'ny taranaka Nafitaly sy Sebulona hiaraka aminao. Aleluia. Dia izao ny tenin'i Jehova
mandehana makanesana teny-boatra tabary ary rara ianda mitaranaky Nafitaly sy Sebulona iaraka aminao. De hoentiko eo aminao eo amorony io ny ka itsapiana zany a nanana ny commande atao hoe Sisera, anisan'ny commandena sika be ary mahay miady manana tena mahay mitaritafika. Voentiko eo amin'io ny Kisona Sisera commande ny miaramila ny tsapiana mba mikalesany sy ny vahoaka marobe de hanolotra azy eo an-tananao a. Zany a ny fomba an'Andriamanitra koa mampiasa olona de hanoloran'Andriamanitra zavatra efa vita kalama. Halleluja. Fa na de zany aza ny afatr'Andriamanitra de natahotra baraka. Natahotra baraka satria fantany ny herin'ny reto fahavalo. De inona zavatra tediavin'ny baraka? Andaozy izy hiaraka amiko ianao, raha andeha hiaraka amiko ianao de andeha, fa raha tsy andeha hiaraka amiko ianao de tsy andeha. Mampatsiahantsika ny tenin'ny Mosesy amy Exodus toko fa 17. Izy Mosesy amin'ny Exodus toko fa 17 andiny 12 evakitsika. Ary Mosesy tamin'ny Jehovah, ino fa anao milaza amiko eto miakatra ty fireneny ary tsy mbola nampafantatra ahy izay irahanao hiaraka amiko kanefa nrefa nilaza hoe mahalalonao tokoa. Andiny fa 15 hozy Mosesy, hoy Mosesy, raha tsy andeha ny tavanao de aza mitondrana hiakatra hiala ty. Mitovy amin'ny tenin'ny baraka io ihany. Za raha andeha anao de andeha za, fa raha tsy andeha anao de tsy andeha. Ary kosa izy Debora, hiaraka aminao ihany a kanefa tsy ho voninahitra amino zao alehanao izao satria ampilatanana mbehivavy no ivarotany Jehovah ny Sisera. De miainga Debora ka nandehanaka tamin'ny baraka ho an'ny Kadesy. Baraka zany a mila olona hiaraka aminy. Io olona io tsy olon'olom-poana fa ny mpitsara mihitsy io. Ny mpitsara de misy endrik'Andriamanitra ao amin'ny fanan'Andriamanitra. Ohatrany hoe nitomby mihitsy any zany baraka mba handeha koa Andriamanitra ohatrany tamin'ny andro Mosesy. Loa azafana malala tsy mahavita tena baraka. Na de hoe fahasoavana ary ny dikan'izany hoe baraka, fitahiana sy fahasoavana ny dikan'izany hoe baraka, tsy hainy no mandeha tsy misy ny zava-panahy. I Debora indray de maneho ny ara-panahy. Alleluia. Zao ary ozy izy Debora fa hiaraka aminao a, fa zao kosa tsy ho voninahitra ao zao alehanao zao. Raha maharesy eo anao de tsy avy aminao, tsy ho voninahitra ao. Alehavana tsy ho voninahitra ao satria tanam-behivavy ny varotany Jehovah ny Sisera. Zao zany rehefa manao ratsy sika de varotany Jehovah amin'ny fahavalo. Fa rehefa mibebaka tsika ka miverina de iny fahavalo indray verenan'ny Jehovah varotana indray amitsika indray. Zao anazy ny re de anao ny retoro mba ho varotany Jehovah eo aminao indray aneny fahavalonao anomboka aloha. Zay manana olana rehetra hatram'izay ohatry ny domine zany ny fahavalonao, ohatry ny domine anao zany ny fahavalo. Iny anao hoe namidy, iny anao hoe varotan'Andriamanitra teo aminy. Fa rehefa vita koa ny anjaran'izay fotoana fe-potoana zay a, Jehovah indray varotra anazy amitsika. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ity alina ity ho varotany Jehovah aminao ny fahavalonao. Amen. Ekeo anoloanao reo fahavalona mpahory anao reo amin'ny anaran'i Jesosy. De zao zany ny tena marina. Hietry zany baraka eto hatramin'izay ny lehilahy zatra hoe lehilahy mitaritafika, lehilahy mandresy de miverina avany de mila hira ny olona amin'ny Davida. Ray Davida nafaty alin'alina, Saoly nafaty arivo. De raha tena maherina nga reto lehilahy reto. Hozy izy Debora, zany nataon'Andriamanitra mpitsara eto. Tsy ho voninahitra ao.
fa am'tindray mitoraka ity alleloia alao mba hisandratra ny voninahitry ny vehivavy fa tsy ny lehilahy foana tsy ho anao ny voninahitra hoy zany ten'Andriamanitra ny Korintana voalohany ampatsiahana an'izany ty teny ty Korintana voalohany Korintana voalohany toko voalohany 17 hoy ny ten'Andriamanitra fa ny adala am'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra hampamenatra ny endry ary malemy am'izao tontolo zao no fidin'Andriamanitra hampamenatra ny mahery alleloia eto zany de tian'Andriamanitra hitsivadika anay ny globy aloha alleloia mba ny vehivavindray no misandatra alleloia ny adala an'izao tontolo zao malemy n'izao tontolo zao rendray no fidin'Andriamanitra alleloia hifidy anao any Andriamanitra anolorana inona anolorana fandresena ny havana malala de zao ny tenen'ny Baraka 20 anatsoa baraka ho an'ny Kadesa ny Sebulona sy Naftaly ary nisy ray alin-da niaraka niakatra nanaraka azy ary Deborah koa iarina de taminy le ray alin-da tsy zava-dehibe fa tena zava-dehibe eto niaraka tamin'ireo ray alin-da izy fa ity ny tena zava-dehibe de niaraka tamin'ny Deborah koa izy halleloia io koa tena zava-dehibe andeha zany Deborah ary Berekenita doto hoe didikantsika 12 nisy laza tamin'ny Sisera fa Baraka zanaky Abinoama niakatra ny tendrombohitra Tabara de nakono ny Sisera ny kalesiny rehetra sy ny kalesy vy 700 eritretinareo manana kalesy akoatra ny kalesy vy izy manana kalesy vy zany de manana kalesy tsotra netiny daholo miaraka amin'ny vahoaka rehetra isy niaraka taminy maro an'ity zany ary Deborah tamin'ny Baraka miakara fa nino aloran'ny Jehovah ny Sisera eo an-tananao tsy mivoaka eo alohanao fa Jehovah halleloia androany no anoloran'ny Jehovah anao eo an-tananao any Sisera fahavalinao ianao io zao manana Sisera saintsainao anatin'ny sainao fa ianao io zao manana Sisera ina le Sisera le fahavalo le olana ho atrehana le vato misakana alleloia misy Sisera daholo tsika ireo zao ampahereza zay manana Sisera rehetrarehetra mahereza zay tafihan'ny Sisera rehetrarehetra fa iseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao alleloia de natolotra de lasa am'izay zany niakatry Baraka sy ny olona niakatra amin'ny tendrombohitra Tabara zao ny zavatra nitrangany alleloia ny zavatra nitranga 12 de nampifanaritahan'i Jehovah tamin'le latsafatra Sisera ary teo anoloan'ny Baraka sy ny kalesiny rehetra ary miaramila rehetra de ridana tamin'ny kalesy Sisera ka nandositra nandeha tongotra zao zany mbola tsy niatsika akory Baraka sy ny miaramilana de efa mifanaritaka ny tafika izay anjabiana zay nitarihan'ny Sisera ianao matory androany alina ny fahavalonao saotaka any amin'ny toerana misy any fandritaka any amin'izay toerana misy azy any alleloia ifandritaka any amin'ny toerana zay misy azy any ianao matory misona tsara mihitsy ianao rehefa avy eo tadidio fa ianao vao tonga eo amin'ny toerany ady io ny fahavalo mifanaritaka de mifanaritaka ary zareo rehefa fanaritaka ary zareo samyzareo any aloha zany ny famono de lasa nitsoka am'izay Sisera nandeha tongotra io fahavalonao tonga amin'ny kalesy vy omaly fakomaly sy androany io ny elany eo mandeha tongotra alleloia amin'ny anaran-drosy ny elany eo mandeha tongotra tadidinao zay teniko zay ny elany reo fahavalonao ireo mandeha tongotra ianao aza mijery ny abean'ny kalesiny zany aza mijery kalesy vy reo 700 aza mijery an'izany fa mijery efa misy miaraka aminao alleloia miaraka aminao io fanamasina alleloia andiny fa lasa am'izay nitsoka izy nandeha tongotra de Baraka nanenjika nanaraka ny kalesy sy miaramilatra ny Aroseta
de laviny latsabatra avokoa miaramila ny sisera rehetra tsy nisy niaka amin'anaty iray koa le maro miaramila be deabe teo fa zao tena zava-dehibe taminy tantara ty koa de sisera nandeha nandositra nandeha tongotra nandositra amin'ny anarany zao zany fahavalonao andeha tongotra hitsokanao alleloia le kalesy vy be hitanao teo le napatahotra anao teo tsy hitanao tsony iny tsisy lany an'iny fa mandeha tongotra io mitsoka manaraka mandeha mitsoka anao amin'ny anarany so tanteraka amintsika rehetra ne zany ny fahavalonao rehetra ivoaka andeha tongotra alleloia andeha hitsoka anao amen ary sisera nandoso tsara nandeha tongotra ho any amin'ilay anjaela vadiny Eberakinita fa niavana Jabina mpanjakana Zora sy ny mpanjakana Ebena Kinita de nivoaka Jaela hitsena ny sisera ka nanao taminy hoe miakara tompoko lahy miakara tiango aza matahotra ary efa niakatra ao amin'ny ao andray izy de norakofa ny lamba firakotra ary sisera taminy masina anao miarano kilaosotroko fa mangetaeta azy zany tanareo zany le olana sika be tery ambony tery fa mangatakaranao manolona sisa satria nahoany Jehova tsy azo idivana zany Jehova riavana tsy azo idivana zany se miady amin'ny Jehova miady amin'ny mpanompony Jehova de ho maty ketaeta izy mankitaitao izy fa mba meo rano alleluia sika sarikely sika ivadika kely fotsiny lo isotro rano kely fa somary maina ny tenda azavady alleluia alleluia de ina zavatra nitranga le olona mafy be teo maty ketaeta mitsoka de niafina tao an-tranony tao amin'ny lay any Jaela nampandrosoany Jaela koa izy nefa izy moa Jaela i Jaela de pombandry Baraka pombandry Debora fa tsy pombany Sisera na Jabina kory hitanareo ny aingavy any amin'ny toerana ny aingany ty Sisera ity ampahorin'ny olona amoniny zanak'Israely fa taiza izy nandeha nialokaloka mbola any amin'ny zanak'Israely any amin'ny pomban'ny zanak'Israely koa izy mialokaloka ary rehefa tonga tao izy de ndrakofany lamba de nangataka rano fa mangetaeta ka ho misy ny rehetrarehetra na rano na ronono hitanao daholo satria tahiny tompo angety tokantrano nidirany ty de nokatra sy nioditra finisy ronono izy ka nomeno sotrony ary de ndrakofany ndray izy ary izy mitsakany eo ambaravarany ka raha tahiny misy avy ka manontany hoe misy olona va de ataovy hoe tsy tanao zatra mibaiko efa mizatra mikomandy de na de olona tsy tokony komandiny aza komandiny tenenao zao raha vo zao de ataovy an'izao ngay Jaela ny tena Jaela nge tsy ny tena hitantsika hoe zany ozy izy andiva raiky amby roapolo de naka tsy maday Jaela vadiny Ebera tsy maday zany de zavatra maranitra ny tena marina ho antsika izay efa nanao skoty de mahafantatra rehefa manangana tante tsika de misy an'le isaky ny sisy tante misy tady de iny tady iny afatotra amin'ny hazo iny na asina piqué zany hoe zavatra matsokitsoko loatry ny lohana lefiny izy fa azo amatoran-javatra ny vodiny iny zany natao hoe tsy maday piqué le fitazomana lay ohatry ny lefina zany ohatry ny lohan-defina de nakan'iny izy de naka tsy maday Jaela vadiny Ebera sady nitondra tantanana tena tantanana ray marito
de nitondra tantanana teny an-tanany ka nitsetsekanakeo aminy de natsatony teo amin'ny firivany tsy maday natsatony teto zany le piqué de niveresany tamin'ny marto ka niakatra tamin'ny tany ty zany tonga de nitsatoka tamin'ny tany to de tsy afanetsika teo sady maty natsatony tamin'ny firivany tsy maday ka niakatra tamin'ny tany efa reniko ny torimaso sisera niala-tsasatra izy ka de maty izy ho faty eo am-piala-tsasatra ane fahavalonao amen eo amin'le izy reraka avy niady aminao i andeha hiady aminao a ho reraky ny reniko ny torimaso anatin'izany izy de maty izy ary inon'indro avy baraka ny anjika ny sisera de nivoaka hitsena azy jailaka anao tamin'ny hoe avia ty fa asehoko anao a ny lehilahy izay tediavinao rehefa tonga tao amin'izy de indro ny fatiny sisera miavatra teo ary ny tsy maday teo amin'ny firivany de nahitritr'Andriamanitra teo androany zanak'Israely tahaka izany a tamin'izany andro zany Jabiny mpanjakany Kanana ary ny tanany zanak'Israely a niana hery tamin'ny Jabiny mpanjakany Kananita mandra-pandingana azy valy fingika fingaka anazy ny ale de atsika ny retour leloia amen lasa nahery teo amin'ny tamin'ny Jabiny indray zanak'Israely fa ty hoe verina kely tsika reny tantara ery ambony ery no fitahany Jaela zany a i Sisera de avy eo ny fonony inona moa ny endriky an'ireto alarina maromaro zay hitatsika reto zao revana malala i Baraka de maneho ny nofotsika alleluia i Baraka de maneho ny nofotsika i Debora ndray le mpaminany vavy a rehefa mitatsika hoe vavy a de ny kodin'ny vehivavy a de fiangonana alleluia de ny fiangonana koa le ma lohan'ny fiangonana de Jesosy alleluia de zao zany i Baraka maneho ny nofotsika ny saitsika ny fieritreretantsika ny nofotsika ny ratsika Jesosy indray a Debora indray a maneho an'i Jesosy le mpaminany vavy alleluia ary zao Jaela indray a de endriky ny fanamasina maneho ny fanamasina Jesosy de niteny ravana ozy izy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny any amin'ny farany Matio any Matio 7:20 sady nampianatra azy hitarina zay rehetra nanadiko an'izao arendro za momba narabanakireo avaraky fataperana izao tontolo izao zao zany ny zavatra mitranga ao anatin'ny ady a ny nofotsika Baraka tafihan'ny Jabina sy Sisera de io nofotsika io miatra olana io miatra problème miatrika problème mangororo taka amin'ny olona ihany ny fotsika mitetena marary taka ny olona ihany ny ambava fotsika magnodika ny kibontsika manoloana amin'ny problème mampibika ny lohantsika mieritreritra ny andaminana problème io a endriky Baraka io zao revana malala rehefa tonga anakeo amin'ny Debora i Baraka de ozy izy Debora ataoko mandresy anao fa zao tsy ho foninahitra alleluia androany zany a de tiako hoporifono aminao fa misy fetrany vitan'ny Baraka alleluia misy fetrany ny vitan'ny Baraka de ny tenatsika zany ary teteny aminao fa zany ka mahatonga an'le afa Baraka satria efa tsy ao tsony io Baraka io tsy mahavita ninina tsony ianao de momenatra sy angaesy io afa Baraka zao a i Baraka de endriky ny nofotsika nofotsika io mahavita zavatra ihany satria tsy mahavita mpitatitafika nge i Baraka ary efa nandresy tamin'ny ady izy misy zany zavatra vitatsika ny nofotsika tena mahavita na mivavaka tsika na tsy mivavaka misy zavatra tena vitatsika sa tsy marina zany alleluia fa zao ny nahatsarany nahatsarany Baraka de zao na de mpitarotafika azy izy de tsy sana andeha irery izy raha tsy miaraka amin'izy miaraka amin'ny Debora
aza mety mandeha mivoaka raha tsy miaraka amin'i Jesosy, aza manao na inona raha tsy miaraka amin'i Jesosy ianao. Aleluia. Dia izao Debora dia maneho an'i Jesosy. Aleluia. Ary Jesosy raha ny tenany amin'ny le vakitsika eo Matthieu 28:20, indro zaho izy izy hombanareo manakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo io. Aiza ary Jesosy? Zao tena zavatra mahafinaritra amin'ity tantara ity. I Debora ny teny, za hidina. Dia i Debora koa ny teny, tsy ho voninahitra ao ty fandresena ity, fantatry Debora avy hatrany fa izy no andresy. Zao nefa riavana. Rehefa tena nijerena reny ady, tsy Debora ihany namona ny Sisera, fa izy i Jael. Aleluia. Fa i Debora fotsiny efa tena tsy ho any Baraka ny fandresena. Milaza satria ho an'ny Debora zany. Zao rehefa namalala, tsy mataitra ny Debora tsy ny fandresena zany. Satria zany efa ananany isan'andro. Debora zany maneho an'i Jesosy, ary ny fanahy masina kosa no maneho an'i Jael. Inona nataon'i Jael? Nataon'i Jael angely tena asy. Iza namona Sisera? Jael. Fa Debora tsy namona. I Debora dia fotsiny indro za ombanareo manakariva ambara-patonga fahataperan'izao tontolo zao, dia iza amin'izay manampy ny olona? Jesosy ve? Ny fanahy masina ka. I Jael no navita ny asa. Aleluia. Jael no navita ny asa raha namalala novonoiny Sisera. Za dia tena aminao androany misy fetrany vita ny vatantsika. Andaontsika hiantso any Debora. Andaontsika tena handray an'izy, handray an'ilay herin'ny fanahy masina. Fa ny fanahy masina mavita an'io. Io adinao io tsy vitanao tsony io. Fa za kosa mitenao vita amin'ny fanahy masina io. Aleluia. Aleluia. Zay zany mahatonga antsika matoky hoe Jesosy ny tena hoe omba antsika manakaiva aniraka amin'ny fanahiny masina izy. Omba antsika dia maherintsika. Aleluia. Dia resy tokoa nge. Resy amin'izay ny miaramila ny Jabiny. Resy ny miaramila ny Jabiny. Aleluia. Resy n'iza? Resy amin'ny Baraka. Nonerin'ny Baraka ve? Tsy nonerin'ny Baraka. Ary ho voninahitra izy, ho voninahitra Baraka ve? Tsy ho voninahitra Baraka. Zao rehefa namalala. Jesosy ny teny fotsiny tsy hafoy antsika izy. Jesosy ny teny fotsiny momba antsika izy. Fa ny hanao ny asa rehetrarehetra eo, Jael dia ny fanahy masina. Dia vitain'ny Jael ny asa. Aleluia. Zao rehefa afaka malala. Raha reraka ny Baraka anao. Andaontsika za zany ny tena andao hiantso an'i Debora tsika. Ndao hangataka amin'ny Debora mba hanirahany an'i Jael hamita ny asa. Aleluia. Zao nge rehefa namalala nanenjika ihany, niseho teo anoloan'ny ady ihany Baraka. Ny vatanao nofotsika ty tsy maintsy iseho anatrehan'ny ady ihany. Ary nanenjika tokoa izy nanenjika amin'ny Baraka. Fa ny zavatra mahafinaritra, izy mbola vao andeha ho tonga. Jael efa mitsena anazy, mampiseho azy ny vokatry ny asa. Mampiseho azy ny fandresena omena azy. Ny fandresena io omena an'izy. Omena amin'ny Baraka io e. Fa tsy ho voninahiny fotsiny. Aleluia. Omena Andriamanitra anao ny fandresena. Aleluia. Dia omena Andriamanitra anao ny fandresena. Mahaiza manery tena. Fa zay manery tena no asaratra. Aleluia. Aonao izy no jerenao tsara fa i Baraka dia voatonona miaraka amin'ny olona lehibe mahery. Angeva kitsika ny Hébreu 1:12 nge. Hébreu 1:12 andiny 2:30 sy 7:30. Aleluia. Hébreu 11:32-33 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary inona koa no lazaiko fa ho lany andro raha milaza ny amin'ny Gideona sy Baraka sy Samsona sy Jefta sy Davida ary Samuela sy ny mpaminany. Hitanareo, le Baraka natao tahotra tamin'ny voalohany teo, niverina tamin'i Jehova, ny anarany voasoratra niaraka tamin'ireo grand rehetrarehetra any amin'ny firesahana momba ny finoana. Satria le olo reo izy ny tena Andriamanitra n'inona? Satria nandresy fanjakana tamin'ny finoana reo. Aleluia.
andresy fanjakana amin'ny fo riavanao malala za miraly aminao manoloana ny sisery ianao zao ny ady io tsy anao io fa io ady io milatrehanao fotsiny fa ny asa ao anatin'io fanamasina de Jaela ho vonoiny Jaela raha fahavalo. Alleloia, tsara ny tompo. Fa zao rehefa nihetry Baraka Hébreux 1:12 nasandratr'Andriamanitra ihany angeny ianarany voasoratra ho isan'ireo olona rehetra mba manino izy ity nasambatra ihany izy voasoratra any amin'ireo olona any amin'ny Hébreux. Hitanareo rehefa manaiky tsika hihetry de ho tena marina izay mihetro no asandatra. Alleluia. Ny dikan'izany de zao nanaiky fotsiny Baraka eo fa tsy voninahitra ao amin'ny tindray mitoeky ty fa meko anao ny voninahitra de niasa am'izay i Debora fa niasa koa Jaela. Alleluia. Zao riavana malala nitsenanao ianao mandeha manetsika amin'ny fahavalonao efa i Jaela mitondranao efa ty fa maty. Alleluia. Mifalia vita ny ady. Alleluia. Mitahiny ny tompo anetsika rehetra. Mino riavana malala fa voalenao zany afatra zany. Misy fetra ny vitan'ny nofotsika. Andao tsy andany hery amin'ny itsony. Ndao tsy andany hery amin'ny ady io fa raha andany hery ihany ndao hery etsotsika amin'ny Debora. Fa Debora manana be dia be izy raha hoe Jaela ho irahana zany. Ny amitan'io asa io manana be dia be amin'izany Jesosy riavana malala fa ianao mila mijoro miaraka aminy, ianao mila mandeha miaraka aminy. Aza atao ambany zavatra ny famonjeny. Alleluia. Aza atao ambany zavatra ny famonjeny atsika fa manao zavatra tsy takatry ny sainan'ny Andriamanitsika. Hotahin'ny tompo anetsika rehetra tapitra ny toritena. Alleluia. Lasa tsy haiko amin'ireo ny ady ihany fa ratsy de ratsy foana lasa ny ratsy mihitsy ny connexion. Ino ny kantoko a? Ino ny kantoko ary? Izary no iantso. Alleluia. Voalenao hoe niafatra teo? Raha voalenao niafatra teo a de azotsika izara fahatsapana satria ilaina ny fizarana fahatsapana. Ilaina tena ilaina ny fizarana fahatsapana ahitantsika izay zavatra tokony mbola ho resahantsika. Alleluia. Ndao ary a fa efa misy tafiditra ary ao ndao ampanjosika vatrana izara fahatsapana raha mpavisika Anglina Rodriguez anao ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina? Mankasitraka raha pastera ny fitenenana de manao ny fihetsana Jesosy amintsika rehetra. De mankasitraka narimena takoa tamin'ny tenin'Andriamanitra nampahery ny zavatra nakasika anazy dia hoe antsika rehefa ohatra ka hoe manao zavatra tsy mety eo anaty tenin'Andriamanitra ka tsy varotany amin'ny fahavalo dia tokony tsika ho maika, tokony tena hoe andiny tentsika fa ho dia efa tsy zanak'Andriamanitra intsony tsika amin'izany. Dia faharoa ilay hoe Andriamanitra koa rehefa mivarotra antsika dia eo an-tana fahavalo dia voafetra ihany satria izy ihany avy eo no mandefa mpamonjy tahaka hoe i Debora dia Jesosy zany. Dia ilay hoe Baraka na dia mpitaritarika azy izy dia izy tena hoe tsy nandeha iry izany izy fa tsy nandeha izy raha tsy miaraka ny Debora. Dia nazava tsara moa hoe Debora dia fanehoanan'ny Jesosy. Dia tsika raha ohatra hoe manoloana ary dia raha tsy tsika zany tena hoe voafetra ihany koa vitan'ny tenantsika fa andao tsika zany tena hoe hiantso amin'ny Debora dia hiantso amin'ny Jesosy zany. Dia mila koa zany tsika tena hoe
imandoana azy ady a tahaka ny hoe baraka zao na dia olona natao ohatra izy a natao ohatra izy tamin'ny voalohany a fa avy eo nefa izy a nanana fanetrehan-tena dia ny zava-dehibe kokoa ny manana fanetrehan-tena fa avy eo ibaraka ity dia ilay anisan'ilay hoe soratra koa ny anarana ilay tao amin'ny Hébreu teo iny a dia satria izy dia nanana izay fanetrehan-tena izay a dia fandresen'zareo kokoa dia nandresy tamin'ny finoana izy dia itsika koa tahaka an'izany hoe koa tsika tena hiantso an' Jesosy amin'ny olana izay eo anoloantsika dia ny raha hoe rehefa manao tsy mety tsika dia anodiny Jehovalemanika eo an-tanàna fahavalo a fa rehefa mipevaka kosa tsika dia ireo fahavalo indray a amidiny Jehova eo an-tanàntsika dia zava-dehibe koa zany a ny fibebahana dia mila tsika zava-dehibe kokoa manana ny fanetrehan-tena eo anatrehana-Andriamanitra rehefa mandalo olana sy ady izay larovantsika dia izay no tena mahakasika pastera dia mankasitraka indrindra iny Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia be a mankasitraka indrindra anao a fanavavy Angelina Rodriguez a tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be a izay retinao izay. Andriamanitra manakaipasaona hoe amalifity tombositra fahasoavana hatrany mahiratra foana amin'ny asany tompo ranabavy Angelina Rodriguez. Pitra olona fa manaraka indray atsika aloha izara fahatsapana manaraka raha efa ao indray ary Ralatojo a dia tonga dia ndao mena azy fitenenana Ralatojo inona azonao ambara anao fitenenana. Dia tany Jesosy daholo sy rehetra dia misaoram-piasaka anareo mianadata amin'ny toriteny fa nahakasika nampahery a dia nahavelom-panantenana sady naraisina lesona ihany koa. Tena nahakasika anazy zany dia ilay hoe voalohany indrindra ny hoe nitaraina amin'izay zanaka Israely satria mafy ny ady natahotra ny sasany mba kalesy hazo ny fahavalo mba kalesy hazo fa ny fahavalo ray ity tonga dia kalesy vy mihitsy sady tsy manjady be zao mety ny sesera sy sabily ny natahotra izy. Mazavatra nahafinaritra dia zao hoe rehefa verina tamin'Andriamanitra izy dia namidin'Andriamanitra aminazy ilay sesera. Aleluia, ny fahavalo zany no mirindray. Tena nahakasika hoe ozy zany rehefa problème nahazo anao a fahavalo ny varotan'Andriamanitra dia varotin'Andriamanitra aminao indray. Aleluia, ianao zany varotinao amin'ny fahavalo dia indray ilay fahavalo iny varotinao anao dia mahafinaritra kely dia hoe varotin'Andriamanitra ny fahavalo tena maina zany. Dia hoe dikany baraka teo koa ilay hoe fitahiana sy fahasoavana fa na dia izany azy sy mijano amin'izay fa mbola nitady tsy mety nandeha izy raha tsy araka amin'ny Debora izay endrika an'i Jesosy. Ilay tsy koa zany a tokony tsy handeha izany raha tsy efa misy an'i Jesosy satria nofosika endrika nofo misy fetrany dia aloha miaraka amin'i Jesosy tahaka natao Mosesy teo koa hoe raha tsy handeha ianao raha tsy handeha eo aloha mitavy anao dia aza mandeha miaraka amiko izany tsy handeha sy Mosesy dia tena hoe aloha zany tsy mandeha raha tsy efa miaraka amin'Andriamanitra. Aleluia. Tena nahakasika anak'ilay hoe ilay mba nasika be teo a sy miseho hoe mahery be teo hoe i sisera efa aveo lasa mangataka rano kely nefa rany dia ny fahavalontsika zany na mahery tahaka n'inona azy efa mahazotsy fotsiny Jesosy endrika ny Debora dia mandresy foantsika. Aleluia, izay nakasika dia tahin' Jesosy daholo. Aleluia be a mankasitraka ianao a Ralatojo tanatin'izay fizarana mamy be izay a Jesosy amalifity. Aleluia, misy zara fahatsapana atao azontsika sary. Aleluia, ndaso aloha ary a. Aleluia, rehefa ao indray ary rahabavisika marina tiana to dia metsika azo fitenenana iny ary azonao ambara iny azonao lazaina. Eo mankasitraka fasitetana amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy. Tena tiako be androny zany hoe ilay tsodramin'ny pastera teo hoe ianao matory androany alina fa ny fahavalonao a ny famoana sy ny
ana fanaritaka any ambadimbadika any tena ohatra ny nanamarika anazy zay hoe ohatrany hoe teny fampaherezana antsika hitako tena hoe izay ny tena mahery vahika mihitsy izany tamin'ny teny fampaherezana tamin'ny toriteny andrana manambara ohatrany hoe ny ady ara-panahana nina ady ataontsika tsy vitantsika amin'ny herintsika zany eny ary tsy mila miasa saina loatra tsika rehefa miankina amin'Andriamanitra dia any ny fahavalontsika miady tsy haintsika kory izy miady fa tsika ohatrany hoe mandry am-pilaminana rehefa miaraka amin'ny Tompo rehefa miaraka amin'ny Jehovah dia zareo famonomono any mifanao teti-drasa zareo any fa isika mipetraka fotsiny milamina fotsiny dia mankasitraka amin'iny dia faharoa tena nanamarika anahy koa le ohatrany endri-teny zany endri-teny mpikilaza zany ohatrany hoe hibaraka zany dia nofitsika feno tahotra mora reraka mila tambotambezina mila jerijerena kely isan'andro tsy dia manana hery loatra fa somary limité ny heriny dia Deborah endrika Jesosy mitondra ny teny mitondra ny fahefana ao amintsika dia mitarika antsika dia nefa hijaela koa ilay endrika ny fanahy masina mamery ny fahavalontsika any ambadibadika any tsika zany mila mihetry dia zareo no miasa dia mila miantso ny Jesosy zany tsika rehefa mandalo ady dia fatelo toko hoe farany zany sao dia lava be hoe raha mahazo teny fikasana tsika izy rahavavy Sylvie raha mahazo teny fikasana tsika ohatra mibaraka dia tsy tokony hatahotra na hoe miemotra fa mahita ny herin'ny fahavalontsika manana kalesy izy izay pastera teo fa tsy tokony hisy fisalasalana zany tsika rehefa mahazo teny fa tokony tonga dia manao asa aza miandry olona rehefa misy asa amen'Andriamanitra anao aza mitady voninahitra koa izy fa tonga dia atao ny asan'Andriamanitra atao avy hatrany ny asan'Andriamanitra dia mankasitraka anareo ny anadata iny tombo hatrany. Haleloia be mankasitraka indrindra anao mipavy marina tiana tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manakam-pahasoavana marifity anao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo. Haleloia. Na ina anankiray antsika dia tonga dia hivavaka ao hatranintsika ao aorianan'izay. Haleloia. Anatirity anaty anao mila mahery tsara dia ho teneniko ianao androany hoe mitirity aza manany ampitso anao fa aloha izy hany asy. Haleloia. Mino finaritra daholo ary tsika rehetra tahiny Jesosy. Zamanay miampitsunao ianao fa tsy fantatra izay asehoany aokany lanitra nobantsininao izy tompo mijery anao mandrero fitarainanao azamanay naminafinao ianao mbola maro atitiny andranao ny fikasana sy ranofy anatinao tanomafiasananao Kristy miainy vavakao asamala helianao
Mitisi sanganau Sagagana sangatau Samanai Nyapin sunau yanau Fatsy fantatrao saya serumi Ao kanilani trano bantininao Isitungo mijery anao Mandrero fitarainanao O asa manay Nyamimafenao sianao Mbola maro atity andranao Rofika sala sironofo anatinao Tanymafyasa manay Kristi miay mivavakao Asa malaheliana Haini tuni mumana Nifimuna lumavutyana Mitisia sanyanao Sagagana sanyatao Asa malaheliana Haini tuni mumana Nifimuna lumavutyana Mitisia sanyanao Sagagana sanyatao Nifimuna lumavutyana Mitisia sanyanao Sagagana sanyatao Halleluja. Mbola tsy mitady ny misaotrana zay Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany. Misorina ny fatanterahana ty fotoana teto androany. Ny nitoriana ny teninao sy ny fampahirezana teto indray dia teny isaorana ianao zany. Misaotrany amin'ny ranam-pavinay izay mitondra ny toroteny. Misaotrany amin'ny teny izay nomenao fanamasina anay menata amelompilarina ty tenin'Andriamanitra ty androany. Dia raha laza saotra sy voninahitra ho anao. Dia petraka aminao ty alinay ty mba ho alina feno fitsarana. Okany anjelinao tompo manodidina anay ary. Okany fanenao masina hiasa ho anay amin'izao fotoana izao Jesosy. Okany fanenao masina hiasa ny anatin'ny fahavalona rehetrarehetrany, hatrany anatin'ny fisainany, hatrany anatin'ny fony sy ny fahatsiarovany rehetrarehetrany dia hiasa any ianao fanamasina. Misaotra indrindra tompo malalo. Ary ankehitriny dia raha andeha atory zay dia nanjelinao aky tompo manodidina ary engany Jesosy rehetra tonga eto tongany mba naniry zay naniry zay manisy zavatra niriny. Loka Jesosy tena ny tananao mahery mihitsy no hitanatana azy ireo ampahery azy ireo ao anatin'izany. Dia voninahitra dia anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia ny teny mba tsisy io vermaina, tsy misy io latsaka andalana ary tsisy io lazany lasan'ny vorona mpihaza Jesosy malama. Fa sy tena resamy avomby ary amitahin'ny tompo any ny tsirairay avy andray valim-bavaka andray fahasoavana amin'ny anarana ianao azy Jesosy izy tompo sabata. Halleluja. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao metraka ny fotoantsika tiarina teo tetan'Andriamanitra ary ivavaka isika dia andao mampasika ny zava-mavisika izay tondra ny vavaka amarantsika ny fotoana amitianana ity. Laso tenentsika mianao fitenenana ary iza ny vavaka ao antsika ary tahiny. Kasika karapasirana mitenenana andrapahavelika mivavaka maheno pastora zava maheno zay ara ivavaka sika ho an'ny firenena sy famarana amin'ny fotoana
Andriamanitra tsara indrindra mbola misaorana mandresy amin'ity ity misaotra satria mbola nomena amin'izao fotoana amin'izao indray ianona ny teninao andraisana ny hafatrao satria ny hafatrao dia mitondra hero aty anatina indray amin'ity ality mankasitraka Jesosy tamin'izany teny izany nampitondra ianao mpanomponao izany tena hoe mahavelo-panantenana anay satria fantatra hoe fa ianao nefa miadinay ampandresanay amin'ireo fahavalonay izay mampahory anay Andriamanitra ary fantatra ihany koa Jesosy fa rehefa manantona anao izay rehefa mivavaka sy mibebaka aminao izay dia ireo fahavalonay izay nampahory anay dia atolotrao eo an-tananay indray izy ireny. Izany koa Jesosy mbola anantenana anao amin'ny fiara ity fa ireo karazana fahavalo eo amin'ny fiainanay dia fantatra fa mbola horesinay satria efa natolotra eo an-tananay. Dia ankehitriny Jesosy misy matoky fa izay olona miaino amin'izany vavaka izany ka na dia reraka ary izy dia nomenao hery satria fotoanany fandreseny izao fotoana izao ary entinao ampandresena azy amin'ireo ady rehetra izay eo anoloany. Dia ankehitriny Jesosy ka andeha hivavaka ho an'ny firenenay dia etokotranao izany firenenay izany fa mahaloatra ihany koa ny fahavalo izay miapaika izany firenenay izany. Jesosy malalo fa androany dia mangataka famindrapo famelan-keloka amin'izany firenenay izany eto anatrianao ary mifona sy mibebaka ho an'ny vahoaka malagasy dia tena hoe indraindray ihany koa manao ratsy indrindra eo amasonao tsy manao ratsy Jesosy indray mandeha tsy mifanaraka misitraky ny fonao fa mandeha misitrapo ny vahoaka malagasy nefa mbola omenao fotoanany izy ireo minao fa mbola omenao fotoana ny vahoaka malagasy amonjenao azy ireo an-tanany fahavalo ary ampandresenao amin'ireo ady rehetra izay menjady azy ireo mamindraha fo amin'ny firenenay Jesosy tsy rehefa manokana ny firenenay io Jesosy fa be ny fahavalo izay tady andrava motika amin'ny firenenay noho ny faratsiana amin'ny firenenay izany satria ao amin'izany firenenay izany Jesosy na dia maro raha mivavaka dia maro koa nefa ny faratsiana ao ny fanompotsapa ao ny fidonana aminao ao ny fanaovana ratsy sy mifanaraka misitraky ny fonao Andriamanitra hitanao avokoa ny aritsisy ny afony ao anatrehanao fa androany izay Jesosy misy matoky fa ianao mbola ho avy ny fotoana ny rahanao tahaka ny Debora mpanjaka hitarika ny firenenay ho any amin'ny fahasoavanao andeha araka ny sitraky ny fonao hitandrina ny didinao ka toanao dia apetraka feno am-pelantananao Jesosy amin'ny firenenay izany dia fa io firenenay Jesosy tsy rehefa manokana mitondra anay ka sy ihany koa vahoaka malagasy ary indrindra ihany koa Jesosy ireo kristiana izay mivavaka amin'izany firenenay izany tena hojerenao manokana anie Jesosy malalo fa tena hitohy hatrany mivavaka angataka aminao famindrapo mba tonga amin'izany firenenay izany ho mpandresy amin'ny ady rehetra izay mandalo eo amin'izany firenenay izany dia misaotra Jesosy malalo raha andeha hatory izay dia apetraka feno am-pelantananao ity ality dia ny fanamasonao ny taridalana anay tahaka an'ilay nitarihan'ny tafika teo amin'ny zanak'Israely dia izany nitarihanao lalana ho an'ny tsirairay avy amin'ny ality dia finaritra sy mitera teo anareo izany alleluia amen. Alleluia. Mankasitraka ny ianao mba velika ato anatin'izay vavaka manompenentinao izay Andriamanitra mandraka pasaona mavitianao misotra betsaka ihany koa raha nampatsika Fabiola tamin'ny toro-teny mamy be ary nampaviana tamin'ny vavaka mamy be. Ianareo rehetra izay nanao commentaire nanao traduction ianareo izay tonga rehetra teto dia maheresa an'Andriamanitra voninahitra Jesosy malifitianareo ary mbola sokanao lanitra Jesosy ka tany tompo firenena tsao matsatsika dia eo ndetondraytsika rampitso samy tahiny tompo daholo maheresika saray avy. Halleluia amen.